Faly miarabantsika tsy avindray amin'ity alatsinainy fa 12 volana desambra ty fifaliana manay trano zay mandray antsika isa-tokantrano feno fahalantenana ary nirino hitondra fiadanana aposakay aminao mba ho fiadanana ny tontolo andro iainana sy ny herinandro ambany fahasoavan'i Kristy hatrany. Loha inderatsika ny amin'ny mofinaina io dia vavaksika. Tomb'Andriamanitra velom-pisaorana anao zahay satria Andriamanitra tianay tokoa ianao, tsy mamanavaka, tsy mizatavan'olona, miay sy mitsimbina anay ary koa manantena anao sy miombina aminao zahay. Ray malala ô, eto indray zahay handray ny teninao, foazo ny fomam-pananay, tsy atory, tsy hovariana, fa ionona sy fantoka aminao mandrakariva. Anaran'i Jesosy, amen. Teny mofinainantsika androany dia manao hoe mpanavotra. Nalaina amin'ny Filipiana 4:10 manao hoe eny mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiombonana amin'ny fijaliana ka ampitoviana amin'ny endriky ny fahafatesany. Amen. Vita ny asan'ny apôstôly Paoly tany Efesosy, asa be tsy misy fitsaharany nataony tao amin'io tanàna io sady niaran'ny fitsapana maro sy fahoriana mafy izy. Nitory ny filazantsara tamin'ny vahoaka sy ny isa-tokantrano izy ka nampianatra ny mpino sy nanatratra azy tamin'ny ranomaso mihitsy aza nentiny nananatra an'izany. Ny fandona mandrakariva tamin'ny fanoheran'ny jiosy ihany koa izy izay nanararoatra ny fotoana rehetra mba hampirohatra ny vahoaka hankahalan'ny Paoly. Fa raha nisetra fanoherana toy izany Paoly ka nampiseho herim-po tsy nety sasatra ho fampandrosoana ny filazantsara ary niaro ny tombotsoan'ny fiangonana izay mbola eritreriny teo amin'ny finoana dia nolanjainy teo an-tsorony koa ny enta-mavesatry ny fiangonana hafa rehetra. Fotona alahelo mafy izy fa rehefa nandrefa tratran'ny fiemorana ny fiangonana sasany nahoriny, natahotra izy andrao very maina ny izaka nataony hananganana an'ireny. Impiripiry akory moa izy no nandaniny alina manontolo nivavaka sy nandinika ny ten'Andriamanitra. Rehefa reny fa nisy tetika nampiasaina mba hisakanana ny asana, raha vao nanam-potoana kosa izy ary tsapany fa ilainy zany dia nanoratra tamin'ny fiangonana ary tsy torohevitra taminy na koa naneho faninina fampahirezana. Samy niaretany noho ny fitiavana ny filazantsara na ny kapoka io na ny tranomaizina na ny atsika na ny anohanana na ny etaeta na ny loza teo an-tanety sy tena trano tena amin'ny ranomasina na tena tanàn-dehibe ary na tany efitra na teo amin'ray mpiray tanindrazana aminy azy vao maika moa tany amin'ny jentilisa. Noelohiny izy nozonina izy natao an'ny fanevatevana maro, nenjehana traizatraiza, voageja tamin'ny fomba samihafa, nitadimin-doza isan'ora ary natolotra ho amin'ny fahafatesana noho ny amin'i Jesosy. Nifanehitra lalandava tamin'ny fanoherana izy tamin'ny fanozonan'ny fahavalo tamin'ny fandoazan'ny sakaizany. Ary izany rehetra izany dia saika ampilofoka ny fon'ilay apôstôly izay tsy manan-tahotra. Nefa rehefa nanompo ny masiny teo Kalvaria izy dia nahazo herim-po vaovao hitory an'ilay Andriamanitra voavonjy. Tsy misy nataony afa-tsy ny nanaraka ny dia-tongotra izay nitetevany raha Kristy izay nialoha lalana azy. Tsy nitsokady izy satria tapa-kevitra hiady hatramin'ny andro izay tsy maintsy hametrahany ny fiadiana eo an-tongotry ny mpanavitra azy. Tena ao anatin'ny vodim-po tokoa ary tsy nisy nahatahotra azy, tsy nisy nahatonga azy hemotra tokoa fa ny fitiavan'i Kristy tokoa nanery azy hanao ny asa rehetra ka dia tsy mba nanongo tenany amin'izao fiainana izao izy. Ary izany no tokony alaintsika tahaka ihany koa. Aoka isika tsy hanongo tenany amin'izao fiainana izao fa hibanjina fa ny raha Kristy efa nalatsa no asy ianao ka mendrika mpiderana, mendrika kalazaina ary
aoka isika anaraka ny diany ireo apôstôly rehetra tany aloha tany, ireo voton'ny finoana rehetra, mba ahafahantsika ihany koa manatanteraka ny hiraka izay napetraka Kristy ho antsika, na eo amin'ny fianakaviana, na eo amin'ny namana, na eo amin'ny faritra, na iza toerana misy antsika. Aza mipetra-potsiny fa irak'Andriamanitra velona ianao eo amin'ny toerana misy ianao. Ivavaka isika misaotra anao izay ray hony amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Misaotra mandrakariva mampahatsiahy fa misy antony tokoa ny maheto anay. Koa dia tanao amin'ny tananao mahery izahay ary meo ny fankaharezana ilaina mba ho miaramila mahavita ny mission ampanaovina azy tokoa anie izahay, manana faharetana mahavita miaritra ary ihany koa ao anatin'ny fikirizana dia mahatsapa tokoa fa misy antony ny anaovanay amin'izao zavatra izao. Dia ianao no naniraka ary koa efa ianao nefa manome ny satroboninahitra ny fiainana ho anay tsirairay avy izao. Anaran'i Jesosy, amen. Savior.